vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran tonga soa atao anatin'ny fandarana vahaony oloko indray isika rehetra zay manaraka ny zao fahita lavitra mamitsika zao a manaraka ihany koa amin'ny onjam-peo efa tombotra de tombotra ilay fotoanatsika ny amin'ity sabotsy fa 5 ny volana martsa ity ao anatin'ilay délivrance lehibe kasika ny fanahy ny fahafatesana ny fanahy ny fahafatesana dia efa nyresadresantsika teto tamin'ny fandarantsika farany a fa manimba zavatra izy io a mamodika zavatra ary misy amintsika tena matsapa mihitsy arabaky teny ty resako ty hoe maty ny machine maty ny télé a maty hatramin'ny jiro ampoule ao an-trano a maty ny ordi a maty ny fiarakodia maty ny moto maty ny bisikileta zany hoe misy zavatra maromaro tratran'izay fahafatesan'izay fa amin'ny endrika sasany le izy a de miseho amin'ny endrika fitotonganana be araky ny fandarana farany zay nresaka taminao tamin'ny karazana tantarany Saoly-Mpanjaka hoe Saoly-Mpanjaka avy any amin'ny faratampony any amin'ny toerana farany ambony ny totongana ary amin'ny farany ambany ary ny mampalahelo de ity tsy nitaranaka Saoly ny nandimby azy teo amin'ny seza ambonahitra teo amin'ny seza fiandrianana fa le mpanampiny tao an-trano tao amin'ny lapa antsoina hoe Davida tena rava tanteraka potika tanteraka mihitsy ny fiainan'ny Saoly avy any amin'ny farany ambony ny menjera ary amin'ny farany ambany zany ny asany fanahy fahafatesana eo misy amintsika ny koa matsapa fa ny zavatra ataonao a de mandeha amin'ny voalohany miroborobo amin'ny voalohany fa rehefa ela andianana de gaga ianao fa matomomboka io zavatra ataonao io tsy tonga hatrany amin'ny farany misy olona be deaibe nanangana trano fa hatramin'ny androany tsy mbola vita io trano io nanaovana lanonana be sy fety be tam'le nanangana le trano voalohany nanangana ny fototra tena hoe faly ny fiarahamonina faly ny namana sy ny fianakaviana fa hatramin'ny androany nitsatoka eo le trano ary atahorana horava sy hopodika mihitsy aza satria de tena hoe bloke tanteraka misy ankonana sy fianakaviana anankiray zay tratran'io problème io tsy nety vita le trano nefa izy mivady le ranga piasan'ny ambady visa QMM le ao Fort Dauphin zany hoe olona manana ny toerana izy ao amin'ny orinasa ao Fort Dauphin io fa tsy nety vita le trano fa nitsatoka teo le trano de natsapa-tena mihitsy izy mivady fa tsy resaka volana famatsinana resaka piasa amin'ny problème fa resaka fanahy ratsy nasana devoly io fiainanao bloqué io fiainanao tsy mandeha amin'ny laoniny io zavatra mitsatoka ataonao io tsy resaka problème matériel io na resaka olona na tsangan'olona fanahy ratsy io asana devoly io ary zany tsy maintsy ilana délivrance de ny fampiresaka nanantonao moa zany izy mivady de ny fampiresaka de hoe raha mety pasteur mba somary anaovana asa délivrance kely lay toerana nananganana trano fa ohatrohatr' zao ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tsy mihetsika eo ntsony le trano ary ny tena problème de ity izay piasa rehetra mikitika an'io trano io de maratra izay olona mikitikitika an'io trano io rehetra mikasikasika an'io trano io de marary hitanao am'zany fa tonga de zavatra vakina fotsiny inge zany fanahy ratsy zany asana devoly zany ndranaitsika alaim-panahy iteny manao olana tahaka ny olana rehetrarehetra io hoe problème tahaka ny problème rehetrarehetra io tsy maninona mihitsy raha izay ny fahamarinana fa raha asana devoly na fanahy ratsy na fanahana fahafatesana io mitsofoka manafika an'le olona io de miteny aminao milaza aminao a fa tsy maintsy mandalo délivrance zany olo zany vo ahita mangirana eo amin'ny fiainana vo atsangan-javatra eo amin'ny fiainana vo ahita fandresena eo amin'ny fiainana de ina tokoa izy ianao fa rehefa tonga teo amin'le tanàna ty pasteur le trano natsangana amin'ny vato izy lay rangahy
de io zao zy izy mitsatoka eto amin'ny etazy faharoa le trano de eo zao tsika nitafely eo vo nanomboka niditra an'le tanàna fotsiny de eno ko any anaty ko any misy devoly ty tanàny ty misy fanaratsy ty tanàny ty io ohatran'ireny le hoe mitsofoka ao anatina toerana misy fanatrehan'Andriamanitra ianao misy climatiseur le trano na misy ventilateur tonga de ianao hoe misy rivotra mangatsitsiky zany fa eo am'le tanàna ndray vo miditra an'le vavahady fotsiny ianao tonga de ianao hoe misy zavatra fafy ty tanàny ty de tonga tao am'le tanàna de niditra tao am'lay trano zay natsangana izy mivady nandeha ny délivrance teo ampovoan'le trano mihitsy moa no nanaovana ny fandroana devoly ka pasteur roa miralaza iny niaraka tao de le pasteur anankiray aorina ko de za eo anoloana ivavakytsika ao amantsain'ry zareo le tompotrano sy le pasteur zany vo nanomboka nandroaka devoly ka le pasteur atao aorinako mbola tsy nikipy zany fa mbola niandriandro hoe mbola mijery ny manodidina de za mivavaka mandroaka devoly ilay pasteur araka ny fitantarana tao anatin'ny fiarakodia izy vo nitantarana moka ny secret mahita devoly be dehibe mifamezivezy ao anatin'le trano izy amin'io tsy manonofy tsy matory tsy rendremana fa maso mahiratra zao ny tonga de mahita fanaratsy devoly be dehibe mivezivezy ao anatin'le trano de rehefa mivavaka ianao pasteur ozy izy de nandeha nivoaka tany am'varavarany tany am'varavarakely reo devoly reo izy izy nanomboka nitsoka tsikelikely hitako mihitsy ozy izy de ozy amantsaina izy mivady hitanareo ireny fanaratsy ireny na ireny devoly ireny no nanakana nareo mivady tsy havitanyity trano ty ka namanam-bola be ohatra ninona ary nareo mivady any amin'ny banky karamanareo tsy vitanareo zany io trano io raha tsy niala le fanaratsy ina tokoa izy ianao rehefa niala le devoly niaraka tam'izay niroborobo le asa nandeha le asa ary efa no any amin'ny fanamperana ny asa am'izao fotoana zao ny resaka finition an'lay trano am'izao tsika miteny zao nefa tao anatin'ny fotoana ela no nitsatoka le asa nitsatoka le asa zany ny asan'ireo devoly sy reo fanaratsy reo fanana fahafatesana mitondra fandravana mitondra blocage mitondra sakatsakana mandrirarira ny anjara tokony ianao misy zavatra efa anjara tokony anao zao efa hitanao mihitsy hoe efa na ianao ary efa mijoro vavolombelona na ianao efa mitantarany fianakavianao na ianao efa miresaka manolona hoe zay avo anambady am'izay zay avo atsangana tokantrano am'izay zay avo ahazo asa tsara zay avo ohatran'izao tampoka eo amin'ny fotoana farany maneno ny telefona anao gaga ianao fa vao ratsy ndray ny ianao avy eo hoe tsy raikitra ndray hony tsy nilamina ndray hony misy zavatra tokony hopotena ao anatin'izany misy zavatra tokony horavana ao anatin'izany jerenareo tsara nge misy ten'Andriamanitra anankiray fa haitsika tsenjera amin'ny jaona toko 10:10 mpangalatra tsy avy ratsy angalatra sy amono arandrigana fa zao avy mba nanana fiainana sady anana ny be dehibe zany hoe mission en devoly zany de angalatra ny fiadananao hitondra fahafatesana sy fandringanana zany nitsony hoe fanany fahafatesana misy mpifankaty misy mpivady ny lamina tsara tao anatina taona maro ny lamina tsara ny tokantrano ny fankaty za moa de nahita mpivady mihitsy ozy hoe tena mifankaty zany raha mpivady tena mifankaty rehefa mifanena de malala chérie je t'aime I love you bébé sy ny sisa fampitantana ny bakely moa zany tsy tenena tsony ny bisou fa atsiorina de mahita ianao fa tsy ohatry zay tsony le fiarahan'izy mivady marina ekeko hoe mandroso ny taona de tonga ihany ko ny zanaka de mitombo ny adidy sy ny andraikitra fa misy olo angery avana teneny koa anao fa manambady 20 taona 30 taona misy ny olana kely majinijinika fa hitanao mbola mamy ny fiarahana mbola milamina tsara mifankatiavana fa misy olona tonga de hitanao hoe mialatsiny am'ty fiteniko ty fa tonga de ataoko direct be izy ohatra ny lasa mivadika mpianada izy mivady vo mifampiresaka de mifandramatra vo mifampijery maso de hoe ina ny jerijery anao zao ka vo nahitana ina ny jerijery anao vandravandra mampitahotra nefa taloha tsy ohatran'izany mihitsy lay fiarahana atao anatin'ny tokantrano misy zavatra maty ange zany taloha ianao rehefa manao zavatra anankiray manao fandrarana mitady vola zay zavatra ataonao mety daholo zay zavatra ataonao mety daholo zay zavatra ataonao misosa misy any ny olana kely majinijinika fa amin'ny kapobeny mety daholo ny zavatra ataonao manao an'ry ianao de mety manao an'ry ianao de mety fa am'izao tsika miteny zao manarana manao zavatra 7 enina 10 efatra ianao fa miara-mikatso daholo tsy le anao taloha io
misy zavatra tsy normal ao. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra amono ary andringana. Misy fanazy mitondra blocage, mitondra sakana, mitondra fampahoriana maro isan-karazany, manafika tokatran'ny olona. Ary mety ianao manaraka an'ity fandarana ity mihitsy mitratrany zany am'izao fitsika miteny zao. Ianao tena misy rivotra hafahafa mihitsy ao tokatranao ao. Misy rivotra hafahafa mihitsy any amin'ny toeram-piasanao any. Misy rivotra hafahafa mihitsy eo amin'ny fiainanao am'izao tsika amin'ny resaka zao. De zany miantso anao amin'ity sabotsy 25 mars ity, mila mandalo délivrance ianao. Mila manatrika an'ity fotoana ity ianao. Na eto Mangarano faharoa ao ambadiky Damascos, na eto amin'ilay Paradise Ankiriry, trano fivavahana vaon'oloko fa Paradise teo aloha, zay toerana mety aminao amin'ireo. Fa io tsy mitsahatra zany fandringanana mahazo anao io. Misy amintsika ndray tena efa miezaka mitandrina, miezaka mitandrina mafy mihitsy ianao mba tsy harary. Atao daholo zay tenen'ny dokotera rehetrarehetra hoe aza mihinana an'ity, aza mihinana an'ry, aza mihinana an'ry, vao may ianao marary. Ary ianao tsy hitany hoe marary tsotra fotsiny fa manofy olona maty ianao amin'ny alina. Midobodoboka ny fonao, manao palpitation, matahotra, misy orooro lalina ny anatinao, matahotra ho faty ianao. Vao misy zavatra midona kely any amin'ny plafond de fa Andriamanitra inona re zany e. Vao misy zavatra mitraka kely de misefisefy ianao de miepinepina amin'ny fonao. Tandremy tsara fa zava-doza zany, zava-doza zany. Zany nahazo ny Saoly mpanjaka zany. Zany zavatra nitranga tamin'ny Saoly mpanjaka zany, satria notafiany le fanahiny fahafatesana. Misy fanaratsy miditra ankeriny, misy fanaratsy miazona sy mampahory. Mila piteny zany, mila ravany zany. Aza mbola miala aloha fa anaraka fijorona vavolombely tsika amin'ity androany ity de rehefa aveo ho faranantsika izao fandarana mahafinaritra androany zao. Mino fa nientanentana tsara ianao, nahazo hery tsara ianao tao anatin'izay fandarana zay somary laroantsika kely témoignage aloha le izy de miverinentiny tenako rehefa aveo tao ary. Taloha de tena narary fo be mihitsy na tena narary fo. Ary raha misy zavatra amitseo zany amin'ny fianakaviana tsy mba hampilazay le fianakaviana fa tonga de atao manatrika eo fotsiny fa na de ataoko hoe zavatra midoboka any ambony tafo ary de tonga de taitra amin'iny de tsy matsary tena. De raha vao metsika zany le foko de mivotovoto be daholo re vatako reo, tsy matsary nefa tena mivoto hatrany atapindoka hatrany am-palady. De makany any dokotera de leo zany le dokotera andehanako tsy hitako tsony izy zay zavatra amenanao mena calmant, mena calcium, mena le fanafody amin'ny boaty be reny. Ao anatin'ny ray volana zany indroa amin'ny marary. De rehefa marary de malemy tsy afaka mitsangana eo am-pandriana fa mivoto. De na zanako ary zany kivy raha vao metsika le foko zany valy mainty be tena mahakivy ny olona. De ndray andro zay ary zay nandeha tany amin'ny dokotera de mandeha de izy mantsy le zanako hoe andao iody fa tsy mitepitsony ny foko. De taitra be daholo zareo tsy mitepo ahoana fo mamy andao iverina fa tsy mitepitsony ny foko. Nareo izy niteniko tsy mitepo de tena tsapainy ny foko tsy mitepo nefa mifofonaiko mandeha be. De iverina aveo izy de izy andao iverina fa zaho andeha anaraka le fandaharana amin'ny tele io fa efa manomboka zao le fandaharana fa raha ohatra ho akasitranin' Jesosy de andeha hivavaka ho aza. De lasa tsy nentina andeha nakany amin'ny dokotera tsony zany fa lasa miverina namonjy an'le fitoam-pivavahana amin'ny tele. De za zany efa nanana etaeta foana hivavaka taty fa ohatriny tsy haiko fa misy zavatra manakana ana foana tamin'ny volana ho tamin'le tany Coliseum zany ny afaka nandeha. De rehefa tonga tao an-tsana zany de nanaraka le fandaharana de nitomany ato izy Jesosy za fatatsony etaetako fa anaraka anao nefa sy trano am'izao aretsiko zao tsy sanatria hitady famantarana fa efa hitanao zao fijaliana mahazo zao fa raha sitrany eto de andeha anaraka anao de natory tamin'ny alina za moa tsy matory mihitsy zany fa sepitra ohatriny hoe misy zavatra miakatra makaty manetsina ny lalandrivotsy de mipetraka foana de vahana ny trano. De tamin'ny alina nitenenako aniny Jesosy sy trano de natory. De maraina ny andro zany tsy haiko andro alakamisy inona de maheno le fandarana amin'ny tele misy fivoriana vavaka be any Coliseum zao andeha mantsy le vadiko de le vadiko zany efa tezitra ny anao andeha foana nefa ny anao tsy andeha kory mantsy ana tena tapa-kevitra ho andeha tena andeha anao izy eno de lasa de tonga teny Coliseum de rehefa tonga tena zany tena vavaka amin'ny foko de nitomany tena nitomany. Tena raha sitrana Jesosy ho afa ianao no mpitandrina vosony fo de anompo anao hatramin'ny farafofonaiko tsy vadika aminao tsony. Tapitra ny teniko de nitsipaka be rehefa tapitra le nanomboka nanao délivrance zany pasteur de nitsipaka be de tsy tsaroko tsony fa za efa niakatra teo ambony pilipitra zany zay vao raha tsaroko de nanomboka hatramin'izao nakaty
dia tsy naninna tsony fa sitrana roa taona tsy nihinana enomby a tena tsy mikitsina lalan'izany tsirona enomby zany a nandritrany roa taona mihinana enomby nefa dia tsara ve zany enomby zany tena tsy nihinana zany fa vao mihinana dia mandoa vao mihinana dia mandoa dia fanina fa nanomboka hatramin'ny vavahako tato na andro na alina tena nanjamako hoe jesosy hoaniko ny enomby misy an'izany tena nataoko fananina na andro enomby atsasana dia nohaniko rery fa voninahitra ho an jesosy fa tsy maninona tsony a sitrana salama ny foko dia ohatra ny fona ao alleloia sy tiaka mafa jesosy zany aforiana anao narary manomboka raha vao hoe misy zavatra manaitra anazy zany le firy taona teo eo zany ianao narary teo any nanomboka tany amin'ny antsonona faty an'le zoko zandrinay lahy zay zany tany amin'ny 2007 iny na 2008 ny tena tsaroko tena naparary ana dia maty ndray zo zandrinay lahy io a io nanomboka ny andohaniny tena aretiko maty ndray zokonay vavy satria zay a roa vavy fotsiny zay mipireta-po dia maty tampoka zany le zokoko vavy io dia nanomboka tamin'iny tena za zany tamin'io fa nisy andro tsy nahatserovako saina tao an-tranonay nafaty any zokonay io a satria mipanampy ana zay roa vavy rery mipireta-po fa manana zokolahy zandry lahy zay fa zay roa vavy rery zany ny vavy dia no maty zokonay vavy io efa nisy andro ray volana tsy nahatserovako nininona tao anatin'ny tokantrano fa mivoaka dia miditra dia mivoaka dia miditra fa tsy mahatsiary niny dia taiza sy taizavy ianao nefa nitsabo tena dia nefa nitady efa nandeha tany amin'ny dokotera efa nandeha nitarafina ny foko dia rehefa nitarafina dia hoe misy mivoto ny fonao dia rehefa hoe mivoto ny foko zany dia izy sy efa ho faty azy zany e zay fa zay zany fa iza tso momba hiantra ana eto dia raha vao misy mampalahelo ana ina dia zaho amony tena ranga fa iza ny antra anako ny foko ary zany efa mivoto ahoana tsara ozy izy le dokotera nitsabo anao iny efa tsy mitsitana ntsony izy efa nafody mena anao dokotera ao amin'ny 67 zay ny tena dokotera nitsabo ana dia tsy risako ny tonga any a dia tsy hitako tsony akizy atao andrio izy a fa zao ozy izy ny teneniko andria zay mahafaly andria atao ozy izy zay sisa dia calcium reny menana dia vitamina dia lefa nafody amin'ny boritra be le amin'ny tavoangy reny misy anakenina enina boritra amin'ireny 3 boritra amin'ireny no hoaniko satria hoany isako ny 7 andro isako ny 10 andro reny folony ao anatin'le boaty dia hoany isako ny 10 andro dia ahoana ny fomba nahitanao an'ity trano fivavahana ty ahoana tsara izy teo nahitako an'ity zany amin'ny tele raha inareo tsy hihinana zany hoe za efa mivavaka hery-taona tamin'ny tele tamin'io tele io nivavaka tamin'io sana ina ny fandarana tena manakafizinao tao amin'ny tele ny toriteny zany tena kafisiko dia raha vao tonga le vadiko dia ohatrany hoe matahotra anazy a dia tsy sa manaraka an'le tele a fa raha vao izy a dia manaraka ny toriteny io a dia raha vao misy zavatra metsaka amin'ny fiainako dia mitoma dia mba mijery fijoroana vavolombelona amin'ny tele ihany koa venao tena mijery a nisy raha matoa zay tamin'ny vavolombelo hoe narary fo be efa teny any dokotera koa izy zany hoe hoany zay hanina tianao dia ataovy zay mahafaly anao a nakaty izy nentiny namany mpiara-miasa aminy zany mitondra anazy nakaty dia zay ny tena hitako nanapa-kevitra ana hoe jesosy raha hainao nanala ny fanasitranana ny ramatoa io dia ohatran'io ny aretiko dia fantatry fa hainao koa ny anasitrana dia zay ny tena natapa-kevitra ana hoe hivavaka dia mandeha dia tonga le asabotsy tsy mandeha ndray dia tezitra zany ny vadiko ny tena fantako fa tezitra satria hoe ianao manany any an'Andriamanitra ianao maninanina an'Andriamanitra toy zany hoe tsy fantatrao fa raha vao voengako ato anatin'ity trano ty tongotsy ty tena fahafatesana mitsitsaritra sakana nahaka any hatramin'ny mpiangonana tena voengako ny tongotsy tany coliseum ny deran'Andriamanitra misaotra jesosy a fa mivahanao fa dia manao any ianao zao zao tena sitrana tena sitrana tsy midobodoboka zany foko na inona misy eo na inona reko na inona fantatrao tsy misy an'izany tsony ny foko ina ny fiatraikany aretin'io tamin'ny fiainanareo mianakavy na raboly na fifandraisanao anatin'ny trano ao tena misy fiantraika ny lalina tena iza marary fona zay ny teneniko anareo fa na dia ataoko hoe hivadiko mijery ana ohatr'izao io ary a dia fa ohatrany hoe misy zavatra mampatezitra ana hoe ina ivandravandranana tonga dia zany teneniko anazy ny zanako miteny ana dia ohatrany hoe vao misy zavatra kely teny hafahafa fotsiny zany a dia efa manomboka metezitra be mifoko dia iny dia efa aretiko ny vola moa dia tsy tenenina tsony fa raha 3 alina zany tsy ampy anahany amban'ny dokotera satria mividin'le calcium be akrainy a tamin'izany 9 sy ray alina le boaty be carré be iny tsy fantako tsony izy zao na na ohatsinona fa nanomboka tsamin'izao aloha za tsy nihinana anazany tsony e dia efa nihinana an'lefa nandeha pile efa nihinana an'lefa nafody isanandro fa so ihany fa herinandro nanako an'le izy dia nariko tato any trano vaovao tatatry any trano ambany tatsy ny nanariko anazy miaraka amin'ny para ay misy vadina izy tao ahoana tsara ny nanasitrana ny tompo anao
na nandeha nakatia zany nakany an-kôlizioma mahakony tany tena nanasitranan Jesosy ana tamin'ny areti-poko dia tany koa nanafahana na tamin'ny paraky nandritrany ngamba teo amin'ny 12 taona nanomboka ninana paraky dia tamin'izay avo tena tonga dia niarafaka zany ny aretina sy ny paraky tena tonga dia afaka ny aretina afaka paraky tsy ninana na dia ataoko hoe nafofony ary tsy tiatsony fa amin'izao tsisy nininana tahora fianakaviako sy ny zanako sy mivadiko tsony fa raha voandray andro ary mijanona tsy mivavaka dia ndana mivavaka fa zy mijanonjanona zany nataony zareo anahy dia manao na fiainana mety sa tsy mety ny fiainanay zao dia milamina tsara sady mety tsara mihitsy miaraka amin'ny Jesosy asivitiaka mamany Jesosy zany resaka fo ohatr' zay ihany koa le ana resaka areti-po ohatr' zay zany le ana ahoana fisehoan'ny areti-ponao ny fisehoan'ny areti-po zany vao teny amin'ny hôpitaly vao teraka tery amin'ny maternité tery zany dia efa misy an'izay resaka crise cardiaque zay zany tao anatin'ny foko tao dia nanahirana ny dokotera ihany nieritreritra n'le izy le izy zany ozina taminay le izy satria zay zany natonga na hoe nalana hoe ozina be da be zao le zanaka nabavika efa tapitra matin'ny areti-po daholy dia za moa zany efa tonga saina na tsy aro teny dia nanaraka toriteny anisy pastera ny eglizy vaon'ny oloko zay somary any ambanivohitra any le izy any amin'ny faritra pefy any antoriteny izy dia za zany tsy dia nieritreritra satria za tsy mbola mpivavaka tsy nieritreritra hoe mety ho sitrana fa nininona ozy izy anatonanao an Jesosy Kristy dia manatona ety dia nanantona dia taraina tamin'ny any aloha zany hoe tsy nino aloha tonga dia lazaiko hoe tsy nino hoe ho sitrana le izy fa ahoana fitrangan'le aretina aminao ahoana fitrangany ny fitrangan'le aretina zany misy rivotra ao amin'ny ambavafo dia izy io zany tonga dia ohatrany hoe miteraka ohatrany hoe karazana fiavina vonana ensana be mihitsy le izy zany hoe za zany tsy azo ny olona narabaina zany ny andalana teny dia ao zay efa misy fotoana zany rehefa mijanona io zany rehefa mafana ny andro dia mafana miaraka amin'io koa le telopò dia lasa miova mio daholo ny eraka ray manontolo dia tsy zay zany ny fitrangan'le izy ary misy fotoana ary tena hoe mitsipaka mihitsy zany raha ohatra hoe misy fahatairana tampoka dia tonga dia tsy mahatsiaro tena mihitsy io tsy mifidy toerana naizanaiza mihitsy tsy mifidy fa nataontsika hoe tsy anarabe esy zany ohatra hoe miakatra tampoka le hafanana ka ohatra hoe misy fahatairana dia tonga dia tsy mahatsiaro tena dia rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly fotsiny dia efa fantatra ny dokotera hoe le resaka crise cardiaque le izy dia ina sinavo ny fitsaboana efa nataonareo tamin'izao ny fitsaboana zany amin'le hoe maharetina mbola tany amboaka azy dia tsy hitany dokotera mihitsy misy karazana pilina vidiana zay foana pilina fotsifotsy kely zay le izy zay foana zany no asiana ny hohanina dia misy resaka fanafody-taova zay foana fa tsy hitako hoe inona ny efian'le izy dia misotro rano mangatsiaka aloha izy zany mivatsivatsy rano foana mety gaga nareo fa za tsy mitondra zany rano zany tsony zao makaty am-piangonana aty fa mitondra rano foana zany tsy maintsy sotroana ro vao ohatra hoe miakatra eo amin'ny am'folo eo dia misotro rano zay zany tsy maintsy mivimbona rano foana zany tsy maintsy mivimbona isan'andro naiza dia tsy maintsy hoe atam'izay natsarovanao saina na tsy aro saina nandeha tongotra mihitsy zany rehefa tsy nitrotrona tsony zany dia efa nasiana mitondra gourda kely mianatra sisisa dia rano mangatsiaka fa tsy hoe dia te ohatra ny eny ankiziny ena fa rano mangatsiaka dia na ny mpampianatra anay rehefa mahafantatra le izy dia ro vao hoe fokofoko be ohatr'izay zany dia tonga dia fanany an'le rano mangatsiaka engana satria vovena amin'le rano engana tonga dia le rano mangatsiaka engana aloha no mena ho sotroana tahaka izay zany ny fisehoan'ny aretina nandritra ny tany amin'ny 20 taona lasa teo satria vao aingana ny sitrana alleloia dia ahoana raha fomba nanasitranana ny tompo anao nanasitranana anazy zany zaho le teniko anareo hoe tsy nino mihitsy hoe ho sitrana zany areti-po zany ve mbola ho sitrana fa rehefa nitoriteny le mpitoroteny zany dia niteneno izy izy tianao atongavana aminao fa ho tonga aminao zay irinao marary fo ary zaho pastera fa za manana fanantenana fa ho sitrana ndanary moto ozy fa sitrana ianao dia rehefa tonga izy zany maraina ny andro vao maraina be mihitsy izy dia tena tonga tokoa dia nampandrofona tao an-trano
ianao izy izy aza mamaly tsony a dia aza miteny fa ataovy zay siko ampanaovina anao dia manany ianao finoana dia afatoy masonao dia akipio masonao dia nakipoko masoko dia atsangano ny tananao akiroa dia zao ihany ozy izy averimberinao ary tena loary ao am-ponao mihitsy hoe mamindrafo amiko ozy izy na mbola tsy mpivavaka ohatr' zany ary ianao ataovy amin'ny fo fa tena niantso a zany mamindrafo amiko tompo tonga dia nitsipaka tsy fatako tsony ataiza nitsipaka zany tena hoe tena loarina tanteraka mihitsy ao am-po dia rehefa ela teo tamin'ny enina teo zay avo niratra ohatr' zao pastera efa tsy teo tso fa le ray amandreko sisany teo dia nanarina mamanay zany efa tomany maty azy zany satria zay efa tsy ary tena tsony dia nareniny amin'izay a dia tsapaiko ohatr' zao dry inona ary ny zavatra nitranga teto dia nitantarainy amin'izay zao ny zavatra nitranga teto a nitantarainy amin'izay dia nanomboka teo amin'izay dia ohatra nandrezatra be a nandrezatra be foana nandrezatra foana zany voaka rivotra be zay amin'izay tao anaty vavako tao dia manao anao zao mpirofo zany a tsika moa tsy hoe mitady famantarana hoe fa mpirofo rehefa afaka miaraba olona tsara zany a afaka mimeny olona tsara afaka mijery olona tsara fa tao alohan'izay vainto hitanaka an'izay a ohatra ny hoe fady ana zany zavatra zany hoe jery olona ohatr' zao manatrika zao na hoe resaka amina olona ohatr' zao tsy zavatra teleretina zany tsy tonga aminao hoe mitsipatsipaka tampoka eny an-dalana eny tsony ianao tsy ohatran'ny le fitranga taloha tsony tsisy azay tsony tsisy tsony tapitra tanteraka le aretina valina tanteraka ampetsy dia zary nanao voady tamin'izay a rehefa vita amin'ny fifadikany nanao tao an-trano dia tapitra hatreo a isorana Andriamanitra fa izy nitary-dalana anahy asivoteka mafan Jesosy zany ya isorantsika ny teknisianna isorantsika ihany koa ianao zay mbola miantsona matoky eto amin'ny fandarantsika amin'ity androany ity a azadino ny fotoana lehibe izay miandry antsika amin'ity sabotsy 25 mars ity fa 5 ny volana martsa amin'ny 6 ora maraina tsy diso amin'ity sabotsy ty o amin'ny 6 maraina tsy diso na eto amin'ny fohy be mangarano faharoa eo akaikin'ny Damascos no mitsofoka na eto amin'ilay Paradise Ankiriry aza matahotra ianao fa na eto amin'ny Paradise Ankiriry na eto mangarano faharoa dia misy an'ilay groupe takay misy mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny arabe zay mampandroso anao na mety sahirana kely anao mitady an'ilay toerana dia aza matahotra mihitsy fa isy groupe takay zany eo amin'ny arabe hanoranao hoe antony misy an'ilay toerana lehibe de lehibe hanatanterantsika n'ity hetsika ara-pivavahana angezabe ty amin'ity sabotsy fa 20 ny volana martsa ity amin'ny 6 ora maraina tsy diso andravatsika ny herin'ny devoly ny herin'ny satana io ianao matsapa tena fa voahilikilika io voatositosika lavo zao ianao olona manan-javatra ianao olona mahay zavatra ianao olona manana taleta ianao manana famezam-pasoavana fa ianao any anatinao any mihitsy manao hoe rehefa mifandray aman'olona ianao dia ohatran'ny atositosiko ny olona zany ianao ohatran'ny tsy asiany olona hajany zany ianao ohatran'ny misy fankalana be mahazo anao tena miteny aminao tsotra fa asana devoly zany ry havana asana devoly herimaizina zany fa naratsy zany efa nahita fianakaviana ray manontolo atratrana zany fa misaotra an'Andriamanitra moa fa tamin'ny herinandro lasa iny dia nitsova volombelona le anankiray tamin' zareo misy mpiravavy maromaro zareo dia na izy na ny zanany na ny zavikeliny dia tratran'io problème io dia efatra miravavy izy no tonga teo anatreko tamin'izany fotoana zany hoe zay pasteur ozy izy matsapa zavatra ohatran' zao blocage be fanakanany zavatra ataonay dia zay koa izy izy voafitaka foana rehefa manao zavatra fitahan'ny olona foana rehefa manomboka mananki-po dia manomboka matoky iny dia eo mivadika le olona ary tsy vitan'izany ozy izy fa izay mianakavy na izay mpiravavy reto na ny zanakay dia voahilikilika be mihitsy na any am-pianarana na any amin'ny fiarahamonina naiza ka zay ozy izy tonga eto zay ozy izy manana ny fiangonana ivavahanay fa tena mahatsapy zay ozy izy fa tena mila fanafana mila délivrance satria herinay hoe tena herina devoly ozona mihitsy fanana ozona mihitsy
mazo anay am'ty resaka fanilikirina ity de ny tantara moa izany amin'ny fiainan'ny reo ray aman-dreny sy reo razambeny teo aloha nalefa ny délivrance nalefa ny vavaka hoy izy amantseny zevatra amin'ny rahavavy amin'ny alalan'ny fahatongavana reo eto no hitahina ny fianakaviana ray amanontolo tamin'ny herinandro ambony tonga teto lay anabavy anankiray tamin'izy efabavy reo nijoro vavolombelona ny amin'ny fiovana matalanjony tombadika lay vavaka délivrance ka am'ty sabotsy ity mety tsy voalazako teto ny zavatra mahazo anao mety tsy manana olana koa ary anao fa ny ara-pananao ny reradreraka somary ny latsaka ny ara-pananao somary ny ena ny fonoanao somary ny ena ny azakazaka nataonao tamin'ny fanomponan'ny tompo de miantso anao am'ty sabotsy ity mila mahita ny voninahitr'andriamanitra ianao mila miona amin'andriamanitra ianao mba hatonga anao ho velona ka hitsangana indray ny ara-pananao zao ny fananganana ny maty sy ny fiainana izay minoana dia maty azy de ho velona indray indrindrandrindra ianao voafatotra olana arabola tena mihidy mikatso tena ao anatina angrenazy mihitsy ianao am'izao fotoana zao matahotra mihitsy ianao so higadra matahotra mihitsy ianao hoe hoaizany tany aleanao tsy te hivoaka ny trano ianao marary io marary korotana tokantrano zay zavatra ataonao rehetrarehetra tsisy mandeha am'lony délivrance roatsika ny fanahy ny fahafatesana reo fanampandrava fanahy mampitotongana fanahy manakotana ny tokantranonao io fanahy ny fahafatesana mitady amonao io mitady amonao anao io ianao me osa andro manalina ianao me reraka andro manalina efa manomboka misy fofona mivoaka mihitsy any anatinao any satria ela loatra ianao narary miantso anao manao vadingana aza mijerina izanizy aza mieno resaka olona inkona mieno vavan'olona fa ndao hitady an'andriamanitra am'ty sabotsy ity ao anatin'izao fotoana lehibe fotoana ny fanafahana délivrance lehibe andravana amotehana ny fanahany fahafatesana eto amin'ny paradise ankiriry sy eto mangarano faharoa no hanatanterantsika n'ity fotoana lehibe ty am'ty sabotsy fa 5 ny volana martsa ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso raha eto manodididina na ankiriry no mety manavanana anao na malaky ho hitanao na malaky tonga satria mety akaiky anao de eto am'le hoe paradise ankiriry raha tia fariparitra mangarano ray ianao de ao am'lay trano fivavahana vahoan'oloko mangarano faharoa fohy be miditra eo amin'ny Damascos ianao no miditra ny tena marina moa zany eo amin'ny arabe na eto Kiriry na eto mangarano faharoa de misy an'ilay mpanompon'Andriamanitra groupe takay mampiditra atsika ao anatin'izany fotoana lehibe zany aza tara manana etaeta manana fahaterena tsy maintsy mbola mitsangana ny fiainanao tsy mahazo resy zany tsika miarena mitraka matanjah fotoananao zao anjaranao zao fa mila miona amin'ny tompo ianao ao anatin'ity fotoana amin'ity sabotsy ity tahin'Andriamanitra tompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra